olo mbo fidy tatsika angamba nitranga anirasazana bentanana zay tahiko asakoraza androany dia maty izay de milaza androany milaza izay androany fa mampiahiahanay ny fahafatesana tsy resaka tsy fandrim-pahalemana tsotra iny fa mampiahiahy fa dia za moa de miantso androsy mba vahoaka na manato mba anao karazana enquête parlementaire mihitsy iny satria ny rain'izy iny de be tanàna teo aloha ary efa tratrany natrangana ohatr'izany ary tsy voa izy mianaka rehetra fefa nisy be ny tanàna teo aloha ihany koa novonoina maty salamina ka ankehitriny de milaza izahay io fa raha mbola toy izany pratika politika na fomba fanaovana politika eto Madagasikara tsy ho tafavoaka Madagasikara fotoana zao afatsika mijoro sy miady manoloana azy. De ity no herinandro mamarana anty volana febroary ity volana febroary zay azo lazaina fa nanamarika zavatra maro raha ohatra ny zavatra tsara tao anatin'le febroary de ohatra nitako ny zavatra ratsy mihitsy ny akamarony reo zay afaka nahatsiaro zavatra tsara aloha de tolorana ny araba mitafotafo de reo zay ataontsika hoe ny mifanohitra am'izay ny tranga de mifampahery eto tsika zany mezaka mitady vahaolana mampieritreritra lalina ary tokony ametrahana fanontaniana sy ikatsahambaolana de hoe ahoana maninona no mirongatra zay tsy izy ny tsy fandriam-pahalemana miatra manaina eto amitsika tsy eto an-drenivohitra sy ny manodidina ihany fa saika manerana nosona inona ny tranga tsy fandriam-pahalemana io fanapahan-doha ary de lasiba de misy hoe attaque à main armée de misy ny maro zany amin'ny endrika izay hono de lasibatra ao anatin'izany na olo tsotra na olo mofidy na mpandraraha na teratany vahiny na mpitandro ny filaminana lasibatra ao anatin'izany rehetrarehetra zany de eo anao zany tsy maintsy mametraka fanontaniana tsy maintsy resahana io satria maninona miantoka ny fahalemana amin'ny sehatra rehetra izany de eo zany le hoe ahoana no mahatonga an'io resaka hoe firongatry ny tsy fandriam-pahalemana io indrindra fa ny fanafiana amin'ny tambasy de mipetraka zany eo de ao zany hoe kalizy inge mahantra ny olona de tsy fantatra le fahantrana ve tena miteraka am'izany aloha le izy ry toky firafalimanana de eo ndray zany misy hoe ka tsy mitsinjara araka ny tokony ho izy ny arena eto Madagasikara zany hoe olombitsy ihany no mitavana an'le izy fa ny maro anisa dia zay zany ny feraha mahita io le hoe mitrongy vohomana raha afaka iomana ary ao anatin'le trongy mandeha be moa zao nyresaka am'izao fotoana zao ohatra ny lasa misy manao référence amin'ny zavatra tenen'ny président ny États-Unis nga Donald Trump hoe misy resaka mandeha zany de hoe ho ataony ho gedzay noho ny fananan'ireo mpitondra afrikanina be kolikoly izay manana avoara any amin'ny États-Unis any zany mbola resaka mandeha fa miverina ty amin'ny firenentsika ihany tsika hoe misy maneho hevitra zany fa le fihetsinjarana amin'ny tany ilan'ny arena de isan'ny antony mahatonga an'io tsy fandriam-pahalemana io de eo koa zany tsy fisina asa de miteraka tsy fandriam-pahalemana io fa lizy hoe tena miatra manaina zany enjana tena enja ary mampatsiaka kely fotsiny hoe teto an-drenivohitra hoe fanafiana andro atoandro sy ny hoe navatesan'olona nisan'izany ohatra le tetsambody voana tamin'ny fahenina amby folon'ny volana janoary izy iny de andro vitsivitsy tao aorinan'iny le voatifitra lay mpamila ray mpianakaviana andro vitsy tao aorinan'iny fa 7 volana janoary de nisy ihany koa lay ray mpianakaviana tery ampamantanana hoe tena hoe misy fianakaviana voalaza hoe nalafy fiara de nisy nanafika tsy tatao tsony ny vola de vonona le ray mpianakaviana teny ampamantanana de tahaka an'izany ihany koa lay tetsy andohana analakely tena ray mpianakaviana mba mitady mpandrarasa ny sisa mpanakaly vola vahiny de voatafika andro atoandro marina hoe misy ny ezaka maro samihafa ary vo tamin'ny faran'ny herinandro teo nisan'le hoe anankidimy matin'ny mpitandron'ny filaminana fa raha izany zany tena hoe nahatsana tanàna enjana lay tsy fandriam-pahalemana de isan'ny tana zany ihany koa moasa misy ifandraisany ny faritra somary stratégique amin'ny resaka arena kibon-tany tahaka an'izany ohatra ny tany ambady finandrahana iny tany Mangataboango moa zany hoe be ny tanàna namoiniaina tahaka an'izany ihany koa ny amin'iny hoe faritra Betsiboka sy aloatra Mangoro iny zay matetika nandrenesana hoe vakana keriny von'olona Matsiravina de iny ihany koa hoe Pandrara
teratany koreana tatsimpo eo mpianaka nisany hoe mba tonga zany hoe anao karazana fiofanana izavatra ikefa manao asana volontaria amina resaka hoe fambolena de tena misy mamona amin'ny fomba bibina tamin'ny farany herinandro teo tany Amarivoay ao anatin'ny commune Morarano-Gare ka zany lay zavatra manahirana sy tena hoe mitsiky ny firenena zany lay tsy fandripahalemana ny fanafiana taxi brosy ihany koa am'izao fotoan'izao miverina tena hoe tsy naiza le anao zany de misy tranga foana de sanatria tsy hoe finiavana isitona lakolosy ohatrany hoe arakaraky ny fitombon'ny pegalona eto amin'ny firenena ohatrany hoe vao mainka mitombo lay tsy fandripahalemana le ohatrany mampaeritreritra lalina hoe inona moa zany ny tena manamarina no mijustifie ozy izy ny resaka eny an-tanàna zany hoe fa hoana mihitsy ra plutôt tena hoe miakatra mitombo isa andro manalina ny fanombiakarana hoe galona zany na generaly raha tsy tena fa tsy generaly eto amintsika nefa ny resaka tsy fandripahalemana tena mahanjeky ozy izy fitenenana io zany le hoe tena miororo zay tsy izy ohatra rehefa ndresahan'ny tokorafahalymanana teo reo olombelona piraitan-drazana manana toe tena varira zany zao de tena voatery hoe tena indrindra fa any ambanivohitra eto andrenivohitra izy zany mba amin'ala fa any ambanivohitra zany tena miororo mihitsy na amin'ny fianakaviana na hoe ngamo de sitrapon'izy ireny ho anana toe tena varira fa nefa nya de tena olana be zany le fiainana any ambanivohitra rehetra de zao zany le izy mety inona ary zany satria misy jola zao raha ao anatin'ireny tratra na hoe maty ihany koa de hoe pamerikeliko io vao nivoaka ny fonja de miverina manafika andray de tena efa navidany sazony koa hoe ren'olo reny sa sanatriny ny vava mivoaka atsokosoko moa zany eo zany le izy matetika mivoaka ngely efa hoe olona hoe tena migadra giadra mara moa asa terivozana mandra-pahafaty de mivoaka tsy lera zany de ahoina mahatonga zany inona mahatonga lizy hoe misy fanalefahana sazy satria na resaka hoe remise de peine zany hoe fanalefahana tsazy le omeny filoam-pirenena ihany moa no manana ny fahafahana sy ny fahefana manome an'ireny de tsy misitraka an'izany ny olona navita heloka be vavy zany foana misy fanamarina ao anatin'ireny tsy misitraka n'ireny remise de peine ireny kanefa zany de tena hoe gaga ianao zany mahita tena misy olona mivoaka tsy lera avy any ao anatin'le izy de eo zany hoe inona de eo ngeny mahatonga ny olona tena any ianao zany rehefa mba manao sondage hoe raha aminao inona ny vahaolana ty tsy fandripahalemana ty raha nanontany olona folo zao ry Danisy Ritoky de hoe avereno ny fanameloana ho faty tonga saina be mihitsy hoe tena inona mahatonga an'izany tamin'ny sasasasany tamin'ireo de hoe ka zao ny didi-pitsarana manafosafo ny lalàna misy ohatry haingo taratasy ny resaka kolikoly fa tsy verina tsony de ohatry ny tady verina amin'ny irany nanahary ngely izy ninninina nataony rehetra de odo de hitanao zany le izy de mila vonjy gasla le irany mame basta iny fa ity zany zavatra ty hoe tena milafiny anankiregny izy anao mieritreritra ihany sao de mba zay ary ny tena vahaolana amin'ity zavatra ty hoe avereny rangany peine de mort de tonga de samy satria zao de zay mantsy an'le olona gny ki ho ary roa le famisirana tsy hita be ny ihany fa miazoazo miantona indray miantsy ao anatin'le izy ka nga moantsy le taloha le hoe ampiarana amin'ny mpanolana de eo zany tena mbola miziry tsy mifanaraka iny moa le ady hevitra be tam'le masovo amin'ny européanina teto zany le hoe tsy mifanaraka amin'ny zavatra sy ny avin'ny Madagasikara amin'ny fanajana sisa lay iny faneho-kevitra tamin'ny kasian'ny resaka hoe lalàna vaovao zany zay fa amin'ny ady heloko amin'le hoe fanasazinan'ireo mpanolana indrindra fa amin'ny zaza tsim-potoana de mbola miantona satria mbola tsy eo izy moa zany zao nefa naonaovana satria huili le teny mieritsy atosika zao nalaza be tam'le voalohany hoe igny huili zany nisy atatra n'ity zavatra ty de nefa moa hoe tsy maintsy mbola misy ambaratonga maro samihafa le hoe satria mbola tsy mivoaka nga moa didy fampiarana an'izy ireny de fa nivoaka le didy fampiarana fa zay le izy hoe eo am'le fanatanterahana le izy mety miaoatra koa satria na ny mpitsara na ny mpandidy na ny amin'ny hôpitaly ny anao atateraka le izy mbola mieritreritra hoe inona ny tsy avoanay raha ohatra ka mety misy safeliky ty zavatra ty zany rehetrarehetra zany le izy de eo no satria raha iresaka hoe peine de mort zany ny sinolo tsy tia lalana zany any amin'ireny tany tatsinanany reny tsy miraraha zany fa ny azy tonga de petahany ianao zany rehefa navita heloka be fa aty amintsika hoe tsika fa nanao sony an'ireny le atao fifanarahana raisam-pirenena momba ny zon'olombelona de fa hoe ny fanameloana ho faty dia mivadika ho sazy ohatra asa terivozina
mandrapahafaty le aterivozana zany ohatra ny tena tirena mihitsy ianao zany misy olo miondrika anefa atao ty tsy zany le zavatra mitranga fa de hoe midy any amin'ny fonjany mandritry ny fotoana zay le hoe mandrapahafaty ohatra le olona de ohatra ny tsisy mirana any le satria mbola mahita hirika ivoana avy any any de eo le misy resaka le hoe reny le tsara ohatra reny ngamba tonga de mila sao de lazainy olona miantso fitsaram-baoaka eto hoe mila zany tsika tsy miantso zany tsika fa le hoe inona ny vahaolana izay zany zao le tena fanontaniana inona ny tena vahaolana amin'ity resaka tsy fandriam-pahalemana ity fa tena toroly izy toro satria malaza ratsy miteraka laza ratsy ho atsika any ampitan-dramasina any 2 itsika de isan'ny firenena atao hoe nosy ary hoe manana andreo arena voajanahary tsy fahita raha zao tontolo zao zay mampilendalendany maro mba teo avy aty na ny fananany ny allée de baobab ny tsingy de bemara ny tsingy mena any avary nosy ireo nosy rehetrarehetra reo de hoe andao any Madagasikara kanefa ny tsy fandriam-pahalemana miatra manaina to io tompolasy tompovavy de mampiemitra ny mpizahatany anisan'izao io tranga tany Moraranga tena faharoa efa tsy resahana tsony hoe lafo de lafo ny sarany tapakilina mandeha maty Madagasikara amin'ny lafo ny fiaramanidina de isan'ny olana tsy ahatongavan'ireo ataontsika hoe fibosesehany teratany vahiny tonga izahatany aty Madagasikara izany fahatelo ny tsy fahampin'ny zotra anatiny amin'ny fiaramanidina ihany koa de isan'ny olana zany ny fitaterana tanety dia manahirana be ao amin'ny faratsiny lalana eto antoerany zany rehetrarehetra zany mitambatra no mahatezitra ny pomban'ny fitondrana hoe de tsy mba misy ahatra tsara mihitsy hoe tenenareo am'izao topo radio zao so am'gazety tanindrazany ko zay ary le zava-misy fa inona mono azinga amorony nareo ngeto zany de ohatrany tsy mba mandehandeha ty Madagasikara ty sa feo hafa ny tatitra tonga any aminareo hoe tsisy an'izany any zany tarisy ty ohatrany hafahafa be rehefa misy ve tsara de misy adala ve tsy tian'ny tsara fa ny mbola betsaka raha isa forelo fosiny ary raha nefa taraina ny olona Antananarivo lalana ne io fa tena mbola eto Antananarivo fa tsy renina Antananarivo fa tena lavaka be message tonga vao maraina ato aminay eo ampejiny topy nga io ihany fetsy amin'ny 67 inge de efa manahirana be ny lalana amin'ny 67 atsimo ianao ve zao de hoe Mandramasina maly zao nisy fanadidinana natao tamina fahitalavitra tsy miankina anankiray teto Madagasikara ho Antananarivo renivohitra manao resaka iny mandeha makany amin'ny Manalalondo en Londres maka Manalalondo zany nga am'izao mety mihinana ray andro 3 andro 3 andro raha sarety mahazo loza le sarety tana masoandro hoe manimbalala atahoana ary sarety mitondra hatrany amin'ny 700 kilô any ka ny vokatra ary ve tsy hoakary tsy maintsy misan'ny matarika tsy mihinana le vary le disy anao sy ny Manalalondo ianao tsy 700 ariary iny andavataona fa ny any avatona zaka koa am'izao fotoana zao raha ny sara milatsaka sy ny fampitamba vaovao ray tena tipodrano ao tanàna sy ataoko hoe atapy tanàna satria ny atapy tanàna moa zany le ampombony reny raha ny faraisako azy fa nylay faritra ivaiva zany tipodrano hatrao amin'ny kianja Stade de France ao atoerana de izany hoe tifitra tratran'ny rano io zany le hoe Parc des Princes satria tipodrano le kianja manara-penitra ry samma likanjana mbatondra zaka le hoe atao mitovy amin'ny Paris zany mahatonga andrala miteny Parc des Princes io izy hoe manara-penitra satria tsy tokony efa vita kajy ve zany satria manara-penitra arak'izay zany hoe ny any andafy zao rehefa hoe tena tsara de tena hita misy ny calcul de zay da hoe raha misy zavatra mitranga ato de zay hoe ahoana ny évacuation canalisation perméabilité sy isany zany efa amitsika io resaka hoe plan d'urbanisme sy ny hoe fanatsarena ny tany io tena voanisaka zao ny filoham-pirenena tamin'ny herinandro lasa teo hoe manainga an'ireo bien tanàna sy ireo tompona ndraiky teo amin'ny ministère fanajariana ny tany mba hanay fepetra entitra amin'ny resaka hoe fanotorana sy fanorenana tsy ara-dalàna fa raha hatram'izay zany nampiarina tsy ohatra zao tsika ohatrany hoe rehefa misy olana zay vao hoe anday fepetra de tahaka an'izany koa ny tsy fandriam-pahalemana hoe rehefa misy maty sy anina sy vao hoe tsy hana daholo zao rehetra zao ohatrany hoe fo zany vao mitairitsika ao anatin'le izy ka zay lay manahirany ny mitantana araka ilay fomba fitenin'ny frantsay de hoe mila mitsinjo lavitra fa eto moa zany ohatrany hoe arakaraka ny zavatra mitranga ny fepetra andao ma resaka zavatra miaby kely mandrapatonga ny afatsika mandray andro satria isony hoe nanamarika ny farany herinandro teo ihany koa ny tontolo fanatanjahantena teo amin'ny taranja basket satria Madagasikara zany de isan'ny tafita hiatrika ny afro basket 5 ambin'ny 24 atao any Angola
ny faharoa folony volana aogositra hatramin'ny fahenina amby roapolo ny volana aogositra 4 volana aogositra aloha raisina aloha ianao miaraba tompoka manao ane miaraba sikatra fialatsana maraintsiny dia ao anaty rano beary nendray le vovao mampalahelo tamin'ny faraparany herinandro io mba resaka kely amiko manokana aloha tsy haiko hoe fandrofian-javatra ve sa inona atao sa olona ray ihany no ao ambadiky le izy raha nahita le eny tanàna voavy petana samboady tany amin'ny faritra tsimotsimo andrefana iny dia nalahelo tokoa satria mbola tanora dia tanora raiky amby telopolo ary atrika saina surtout rasazy dia le tantara hoe ny rainy koa maty teo perinasy dia izy koa zany zao vao andray fitantanana dia maty dia mifanontaniana mipetraka dia hoe fa tena ahoana misy olona ambadika izay ve tambajotra ray ve ambadika izay satria ohatra na ihany antsy hoe fa misy olona na iahina no samborina hitodika kely amin'ny atsinanana indray a faritra Moramanga iny le mpandrarava iny le mpanampy dia mampagagana nalefa le vaovao dia hoe dahalo jiolahy fitolahy dia izay mampagagana hoe ahoana moa nafantarany le mpitandro filaminana hoe fitolahy le olona nefa tsisy mangirana le vaovao hoe ihany fa dia hoe mbola eo ampikaroana amin'ny marina dia mampalasa saina ihany zalahy le zavatra mahazo toa aloha le mangataboangy commune somary ataontsika enclavé zany any amin'iny district any Ambato Finandrahana iny io toerana io fatra Ambato Finandrahana amin'ny ankapobeny mihitsy dia na ny anarany ary tsy tonga ho azy tsy tonga Finandrahana zany tena hoe feno arena kibony tany karazana vato tany ny fitrandrahana marbre tanao le manao takela paty arovana eny amin'ireny le amina rehefa misy fitokanana zany dia misy le marbre dia gravena dia misoratra hoe nandroany ihany nantokana ny danipika bary ty taorian'ny fanambadiana ohatrohatran'izay zany le any ny fakanany reny feno ary io mangataboangy io zany dia tena misy vato rehefa na ukrainiana rehefa tonga nanao fanadiadiana tany amin'le fisiny amin'izany toerana zany tena tsy hoe fa ela zany fa vo ny 20 sy 10 teo raha ny fanadiadiana dia zany ilazana hoe ny toerana zay manana arena na marena kibony tany amin'ny ankapobeny tsy milamina mihitsy ary tsy eto amintsika eto Madagasikara io fa na ny Afrika ary dia iteraka reny ady zany reny any atsara tanàna Breville tena hoe nanjakany tena hoe fakanakeriny iny tsy milamina mihitsy iny amin'ny fatra io Orme sy ny any reny ny toerana misy reny kibony tany zany dia io sy ny toerana misy le hoe fizahantany dia ratsy ny lalana makany dia nanjakany tsy fandripalemana sy ny asany zany dia hoe fa maninona nefa zany tsisy petra mifanaraka amin'le izy le misy aloha ametrahana CSAO BOA raha ny fanamarena mikasika ny mangataboangy io ny ohatran'ny olom-bofidy moa resaka an'izy iny hoe efa fanefany amin'ny tanàna maty tao amin'ny toerana io ty ben'ny tanàna vao namoiny ainy ty tanora kely raiky amby 3 taona avy any Amarosoana masana moa rasazina rivotra tena troly satria ngely izy tsisy ana rehefa te izy mihitsy no nikendrena tao anatin'le izy raha fijorona vao fitantaran'le anadany le anadany zay raha fiara atao aminy satria voiture de location 4x4 le nitondra anjareo avy any ambositra sy tany moa zany sady metrana samboady nanaraka formation ihany reo olom-bofi tany toerana fa tena mampalahelo le tranga ry zalahy tena sady mbola vehivavy tanora rasazy zany kena toerana ohatran'izany tena mety ao anatin'le fotoana tena hoe isan-drafana ndray zany zo any amin'izany toerana zany sy ny sisa sy inona le vahaolana zay nge zao tena mba endrasana amintsika aloha mba alefa ihany ny vahaolana sao dia mba eny reto atao amin'ny fitondrany reto mba hoe tena manoloana le zavatra misy satria tsy ny any ihany tsy ny mba avoatra ihany fa naty amin'ny tanan-dehibe ary tena io moa zany hoe tsy possible kosa aloha ny ametrahana hoe mpitandra filaminana ray ho an'ny olombelona ray tsy ihany fa ny azy zany tena hoe ny ankamaroan'ny toeram-pivarotana lehibe eto Antananarivo renivohitra sy ny toeram-pinenany reny tsy miankina io tsy miankina tsy mitentena manarama mpitandro filaminana sécurité be tena mpitandro filaminana be daholo tsy haiko hoe ampy satria raha isana le izy dia enao zany fa makeny amin'ny toerana reny dia fa
misy mpitandro amin'ny filaminana eo akaikeo tsy haiko hoe ty amin'ny neny ampivatra mofokasy ny tanàna sarbo hoe mba mety mba mety misy karaoke rehetra koa am'zao fa misy daholo koa zany tsapako aloha zany rehefa le mandeha arivariva avy zany mpandeha karaoke rehefa le avy mandeha andeha ariva ba de tena hita misy tena lasa amary zany zavatra tsikatry zany satria tena tsy many fahalemana ny zany nge le fa endrika eseon'le izy hoe tsy milamina zany ny tany e tsy milamina fa raha raisina am'izay anankiray zay de hoe zay manam-bola zay avaka mba manaraha mazare hoe zany sisa no voary eto amin'ny tanàna fa ny vahoaka le izy misy devise hoe ho an'ny vahoaka sy ny tanindrazana sy ny sisa miaro vahoaka sy ny fananany a tsy finiavana manake hoe anakihana ampitandro amin'ny filaminana raha miresaka andreny a fa ilay zavatra mitranga sy endrika amin'izana mitsindrinila mitanila sy ny ohatrany hoe tsy fiahinan'ny vahoaka no manahirana ny lafiny ara-toekarena sy ara-tsosialy ihany koa moa isany hoe antony anankiray sy goavana miteraka tsy fandriam-pahalemana tsy hoe miaro indray hoe satria tsy mananasa ny olona de lasa mandeha mangalatra sy manao dahalo fa hoe tokony jereny zany rehefa misy famorona anasa rehefa mivelatra ny toekarena milamina sy miena ho azy ny tsy fandriam-pahalemana tsy afaka itentsika hoe tonga de ho foana fa le izy konga ny tena manahirana koa anatin'le izy hoe flagrant be hoe fa maninona rehefa rianina fa fantatry zao fa nisy tanisana foana angely izy écran plat volamena tary resaka palissandre resaka hoe de hoe fa maninona ary zany a milaminy reny olo reny vomay ary izy a manana immunité de efa miteny hoe tira maty ary hitirana pontsy am'izao de nefa le jereo le tatrana taon'ny saondra rabenarivo tao anatin'le CSI hoe nisy fanenjehana fangatahana hoe autorisation de poursuite sy enquête efatra amby fitopolo tamin'ny atokondraraha anankiray tsy suite na nien zéro tsisy hoe mba hoe eny ary fa dia afaka toizina ny fa satria misy ino ty misy paika zany fahafahana manao fanadidina tompona ndraiky ao anatin'io atokonasa anankiray eo amin'ny vondoanina moa zany indrindraindrindra tena resahana de lasa ohatrany hoe efatra amby fitopolo tsisy nanday ary zéro le toin'le izy de zany rehetrarehetra zany koany mahatonga ny hoe fa maninona zay le hoe fitanilana be hoe fa maninona nyretsiny ohatra miriaria ny vomay mahazo fiarovana vomay ohatra immunité fa maninona nyretsy ohatra le nresa nisy nandeha ary nge teny amin'ny bypass tadidiko ndray mandeha ry danisy ritoky le ohatra ny tanana fotsiny tsay le tanana mikopakopaka ave le tanana zany aninona le izy de ohatra ny maniainga tapoka le tanana de tonga de so taborony zalaty teono eo a de tanao am'izany ary le fandehan'le izy tsy mahazo atao manao zay mamivadika zay le izy raha amin'ny tambajotra izy moa zany zay mamivadika le nataon'lay ranamana ndray taona zay ny fahitan'le mpandalo azy nefa tsy fantana le izy mety nanao zem izy fa rehefa prime le tanana tsinona de miverina de lasa ile tanana efa miverina iny hitan'ny hafana de hoe fa inony ty zay mamivadika afa iny zany alay zava-misy tena ne tonana nifa mefa marary manahirana kaka zay le izy le hoe flagrant be ary le ndresahana teo hoe misy tranga hoe nitory za zao ny andro iny suite le fitorina nataony tao amin'ny atoko HVM mikasika le olona efa nodimandry misy mamoaka ny tambazotra serasera nakatana ankizeny setra hitanao zany zavatra mitranga ohatra mahatsiara le tamin'ny fifidianana filoham-pirenena io ne nanao rekety a le candidat anankiray atao hoe Randrena Solicitiny Solinexitiny nasorana tao anatin'le azoangafikan'izany any fa rena manapika bary zay koa niakatra tele mba niteniteny de miala ny asany ka zany a zany zavatra zany a de miteraka tsy fandripahalemana le tsy fandripahalemana io miseho amin'ny endrika maro a ny resaka hoe tena sécurité io zany tena miseho amin'ny endrika maro tsy maintsy mba mahatsiaro nge zany le taonao tamin'ireny le hoe tamin'ny 2 resaka tontolon'ny fampianarana moa zany tao anatin'ireny sekoly miangatra maninona ny zanabazady de maninona ny zanagagasy de maninona ny fampianarana bazady de maninona ny fampianarana gasy de mbola io mitoy manakakehitra io zany le hoe zara miangatra sekoly miangatra sy de tena mibaribary loatra de tsy mahagaga mihitsy tsika raha ohatra ka hoe tonga am'izao nefa tsy maintsy areniny io satria tsy zavatra anjara eto hoe satria miteraka tsy fitoniny zany rehetrarehetra zany araka ny nambara teo a
zany hoe tsy fandriam-pahalema zany tsy ahoana moa no ahafahanao mba mamboly jereo ary limpandra kely tena tamin'ny vahiny mba hisaratra ikifa ihany ko amin'ny fomba mambolena nefa reny ny zavatra ary zareo tena nanao fampiasam-bola nefa investissement tamin'ilay fandarana kely nataony rasinanao miaraba tompoko miaraba maheno maheno tsara ka voaray ianao efa miverina fa tapaka mihitsy isy narisy ny alina maraindray vo miverina fa lafo ny teknika kely antiko ambara dito am'le tsy fandriam-pahalemana ihany manahira izy koa raha fijery anazy sanaty vao hoe manavakavaka araboko fa tena raha zava misy eto an-tanàna moa zany aleo verina miatsa izy rehefa efa misy client zany ao an-tanàna zany hoe sady mivarotra izy mezaka mba manaraka ko izy afa ny afatra voaray atsika zao betsaka ny toerana tena satran'ny fahatapahan-jiro sy tsy afaka mandray atsika mahazo afatra zay avy any Ambomanga kely ihany ko hoe ohatra misy fahatapahana nga izy zany zalahy fa ohatra tsy mandre anareo ny aty amin'ny faritra dia fotsiny eto zany ny web aloha zany ny mbola mandeha any mandeha ny FM zany ny tanàna tena tsy maintsy izany aloha ny amirenana an'izay kopakopatanana ho anareo any La Réunion any Mahajanga any Egypte Maurice manaraka atsika am'izao fotoana zao misy faritra andoratsy anankiroa ina ifady teo Rivodoza zany manodididina ny Madagasikara de efa tsy maintsy mailomailo ndray koa zany satria de amaritra ny toetrandro amin'ny herinandro ity zany reo ndray atsy amin'ny canal de Mozambique de ndray atsy amin'ny ilany atsinanany Madagasikara zany de zay any amin'ireny faritra reny any amin'ny faritra satria be dia be ny tanàna Tebodrano tsy ny eto andrenivohitra ihany fa hatry ny Toliara koa zany de tena isan'ny misedra mafy koa anatin'izany leo fatapahana dray fidoboana rano dobodrano ao anatin'le izy de io moa le fandesahana foana hoe resaka plan d'urbanisme resaka fanorenana amin'ny toerana samy hafa zay tokony tsy hanorenana ny tsy fanarahana-dalàna zany nge de andrefesana ihany koa ny resaka fahefana fanjakana autorité de l'État zany rehetrarehetra zany satria hoe ahoana moa hoe isy fanorenana tsy nahazo satria tokony ho hiteny amin'ny fokotany zany tokony rafalimanana tokony ho hiteny amin'ny fokotany zany hoe misy trano miorina nefa ohatra hoe tsy nahazona lalana na hoe tatatra zay mety hoe tototra vokatra ilay fanorenana fotodrafitrasa mety hoe fananganana tambo resaka tokotany zay lay olana eto amintsika hoe ny isany hoe tokony atao zany eo ny hoe fanazariana tany nefa zavitra mipetraka fa na ny ianao vao hividy tany ary zany de efa tokony mandinika sy mijery sy tena hoe manontany any amin'ny tompona ndraiky draisatsykajany eo ny hoe ara-dalàna ve le tany sy ny sisa fa hoe tena mbola azo anorenana ve eo sa mety hoe zay manahirana hoe andeany anaty kolokolo ve sy tsy kombakomba de lasa loza mitatao sy hoe lasa mitera-doza ho an'ny fiarahamonina ka zay tena rehefa mividy tany ho an'ny tompona ndraiky tara-panjakana ihany koa manahirana be ary za aloha isany tsy de makasitraka hoe io misy trano efa miorina de ndeha hoarotana fa hoe any anatin'ilay vao ndeha hanorona nefa tokony misy tompona ndraiky tara-panjakana mijery sy manara-maso tena hoe entitra ao anatin'le izy fa tsy hoe mandeha ny kolokolo maivamaivana sy ny sisa de efa mitsangana vao lasa olana be lay zavatra mety hoe vola tsy tokony tsoforana koa natotan'ilay olona tao zay le izy hoe deny mbola tsy mitsangana de efa lefasana ny alefa ny fanaraha-maso sy ny sakana sy ny sisa fa eo koa nge le hoe fanomezana permis de construire sy ny resaka hoe resaka remblai io zany isan'ny olana be ho an'ny tanàna lehibe indrindra ohatra ny Antananarivo renivohitra Madagasikara ny resaka remblai zany nge tsy hananany olotsotra fahafahana ny manome an'izany autorisation zany efa tsy maintsy misy tompona ndraiky ndao aloha raha sy ny tiantso manaraka ty miaraba tsy ao tena fianao ary nisy olana kely ta sara efa mbamilaly io ndray izao manao ny ataony ndray eny ary
misaotra anao napita vaovao zany any Ambodrosany manodidina manahoana ny fiakatry ny danina manahoana ny fiakatry ny soratra reny zany fampitana hazo avy any amin'ny teknisiana moa zany ny ambony eny dia ny remontsivona zany ohatrany somary tsy fahatapahana no le ora indraindray koa ilay izy nitanjaky ny herinaratra amin'ny toerana sasasasany ambany dia tsy mahatosika an'ilay fitaovana dia lasa miteraka an'le hoe miena le puissance an'le fandefasana fanapareana feo taloha raisiny ianao miaraba tompo manao antiko lazay ho amin'ny tebana raha neta Antananarivo zany zany nahita ny nazo an'le mera le tanora le avy any Ambafinandrano dia tena alahelo misy eny mahafinaritra raha le ohatrany hoe tsy manahirana ny olona tsony mamono olona zao ohatran'ireny mamono aforeny ireo olona aloha zany daga nataoko hoe misy ara tsy fahaliam-pahalemana natao ohatra sarotsatra eo za famono za fa amizao ohatra tena enjana le izy za tena nrasoa mpianakaviany madama kely le any isindray moa zany dia samy misy namono daholo raha rehefa ao anaty Facebook dia le tsy fahaliam-pahalemana eto Antananarivo zany mba nitesaka tamin'le polisia zany ka polisia zany tamin'le zava-nisy teny apasika teny tampianakivy zany dia hoe anaty va hoe manavakavaka ara-po fa hoe atalo daholo le bandina anao andreny action reny ary raha tena iny zany kina zany misy mifandriam-pahalemana eto Antananarivo toko mba anao resaty mba ihany any avokotany hoe ahoana mba normal daholo zay taratasin'olo reo akoske amizao tena za efa victime zany raha lahy tena nonireo tamin'ny tablany reo falavoro reo zany toko mba hoe fanavakavaka tokoa fa toko mba asina ihany zany le hoe dia mba fijerevana ny hoe ara-dalàna meta ahoana fa reny hoe miteraka tsy fahaliam-pahalemana ngeny efa atokavana efa tsara nefa tsy manana azy tsy manana io dia zay ny mba tokany tanana ny ao amin'ilay fanjakana zany hoe mba jereo raha zava tena maty mba afoana le olona tena misy dikany amin'ny olona tsony amin'ny jolansy ny mamono olona hatramin'izay nakatefa tena ohatrany hoe mamono aforeny sarotra kosa aloha tsika tsy hiditra amina trango ohatra zany satria indraindray le izy mety ho fanasoketana mety hoe ny hafa manao ny ataony dia ny hafa ny voatapatrambo ohatrany hoe ny voalavo moa zany le izy nkary manao ny ataminy dia saka ny voatapo adrambo tsy maintsy mila mitandrina be tsika amina resaka hoe resaka foka fa tokony hoarany zany satria malagasy ray araka le malagasy ray isika zay zany alohan'izy fa ny be dia be ny antony mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana satria raha miresaka an'izany zao ianao dia hoe fa maninona moa ny olona satria misy tranga nge tamin'ny tsaiko tamin'ny roataona lasa endry toko rahafahalemana hoe be dia be ny fifandrahamonina anatiny teto Madagasikara avany atsimo mandeha makany avaratra ndrefana sy ny tsisy fa maninona hoe tena tsy misy azo atao any atsimo amin'ny lafin'ny fiariana maina ny tany tsisy rano tsy fandriam-pahalemana dia mivarotra amin'ny fananany opelatana dia lasa mandeha amin'ny toerana samihafa misy tavajanona teto Andrenivohitra dia manao asa fiambenana trano n'olona manao asa misy mialany afarany atsimo dia to lasa ny tonga any amin'ny faratra farany avaratra satria ny zavatra zany zany zao tsy maintsy ahoana no ahafahana mitazona an'ireny olona reny any amin'ny toerana misy atsiraray avy zany daholo nge tafiditra anatin'izany misy vahaolana amin'izany décentralisation fandraisantsika zany misy vahaolana amin'izany mikasika ny hoe io tsy vita amin'ny vavabe araka le zany hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso fa tsy maintsy jerena isaka amin'ny faritra hoe inona ny mahatonga an'io satria ny toerana tsiraray to Madagasikara dia samy manana ny tantarany na amin'ny lafin'ny kolotsaina zany na amin'ny lafin'iny tsy hitovy mihitsy noe ny fombafomba ny mponina malagasy any amin'ny faritra misy mike ny vezo sy ny sisy ny vezo zay ny afantarana ny vezo dia mivelona amin'ny jono dia raha izy ve hoe any dia ataona roa eto Antananarivo dia aizy itsy masay zany anjono sa itsy amin'ny lakananosy tsy mety zany fa tsy maintsy heverina hoe ahoana ny mba ahafahana hoe toizany ny asa fivelomana zay fa ny fandamiasany ro ataontsika hoe génération maro tao anatin'izany raha ny vezo zany ny problemany amin'ny resaka base tuliary io satria hoe mahatotoina ny asa fiariana izy ireo amin'le hoe jono amin'le jono an-dranomasina moa zany marimarina kokoa satria fotsiny zany resantsika zany hoe ny faritra tsiraray eto Madagasikara dia samy manana ny tantarany manana ny fombany any ny kolotsaina ary zay dia isan'ny arenan'ny Madagasikara le hoe
ny fahasamihafana. Anisan'izany namana Brito le nalaza be tao amin'ny Facebook tamin'ny Zomariva le Ramatoa tany Mazengaly tao anaty ala anisan'ny findra nakany tady vola raha fanadihadiana koa azo tao anatin'izay moa mbola tsy tena maripototra tsara satria le Ramatoa mbola tsy tena afaka miresaka tsara fa ny anarana moa ny avy nipotra hoe ny asa dia tsy nisy asa dia zany ny ala taty zany ohatr'izay tao mazinga tao anisan'izay zany hoe fandraiky ao anatin'le resaka ao mihitsy hoe tsy nahavelona azy le teo amin'le toerana raitsy zany fa betsaka le taratry ny tena hoe fahosany malagasy ao anatin'ilay miaino anaty fahantrana sy fahasahiranany zay ny izy le hoe tsy fananana tsy fisina mazaka maniraka marina fa hoe Madagasikara tany indray ary tsy isy tokony hoe lalam-panorenana mihitsy inge mame malalaka zany ny olo-pirenena malagasy dia afaka mivezivezy malalaka na mivoaka na ivoaka sy miditra eto ary fa ary tsy isy hoe tokony hoe tsy hanana zarana hoe afaka manao fiarina izy any amin'ny toerana maro samihafa zay ahafahany manatanteraka an'izany fa ny tena zava-dehibe aloha dia hoe raha afaka janona any amin'le toerana zay zao mihaino be ny tanàna Antananarivo hoe ny olona le mandalina tonga eto Antananarivo dia tokony mba hanaja sy ezaka amin'le hoe fandrindra amin'ny fiarahamonina eto Antananarivo sy ny sisa be ny dadiko tsara le be ny tanàna teo alohan'ny ty voafidy ty lehilahy le be ny tanàna teo aloha le hoe dia io le io ary Donald Trump efa miteny ndana koa ary nareo makana fa ny any aminareo misy any dia zay le tokony ho izy ny ao anatin'ny région zany dia tena tokony mahita hoe ahoana no mba hirindrany ny fampandrosoana isitrahan'ny olona ny arenao aminy mba hijanona eny amin'ny commune hiteraka fampandrosoana anivon'ny commune fa tsisy olona nde hitototo atsy avisy havanana tsisy sitrapon'ny olona zany ka tena hoe nahatonga antsika le miresaka le hoe io gouvernorat zay efa 5 taona io zao ny fisiny raha tena mba manao bilan an'io zany zao tsika dia tena inona tena nitondra inona satria araka nambara teo tamin'ny roa taona lasa be deabe ny fifindramonina anatiny nitranga teto Madagasikara avy any amin'ny faritra nasam'izao mbola misy ka tena faritra Atsimo andrefana sy ny ohatran'izany dia mipetraka le fanontaniana hoe niasana gouvernorat tamin'izany fotoana zay nazadiny fa misy budget mandeha makany amin'ireny gouvernorat reny misy zavatra tokony sahany reny misy commune ao ambanin'ny mandrafitra ny gouvernorat anankiray dia mipetraka izany fanontaniana fa maninona ny tonga tamin'izany ary maninona ny tonga tamin'izany dia izay le tsy maintsy hidadavana vahaolana nitranga ohatran'ireny araka nambara teo hoe inona ny vahaolana efa eo le izy eo le hoe manao décentralisation na ny lafin'ny vola ny olombelona satria betsaka nahita fianarana fa mivangongo amin'ny toerana ohatra Madagasikara hatray ohatra ny Antananarivo sy nireny tanàn-dehibe ny olona zay nofanina ao anatin'ireny na mpitantana amin'ny administration na amin'ny lafiny maro zany tsy hoe tsy ampy an'izay commune 1695 very toko Rafalamanana rano manam-pahaizana mivoaka tamin'ireo sekolim-panjakana na ny sekolina ny fanana mpitatana ambony ve dia tsy afaka tsinjarana amin'ny commune 1695 manerana ny nosy tsy afaka tsinjarana amin'ny district firy zao nisan'ny district amin'izao fotoana zao 20 ny firy zany zao nisan'ny région 420 dia tsy afaka tsinjaraina tao anatin'izany ve nisan'ireo manam-pahaizana malagasy na amin'ny sehatra inona na amin'ny lafiny fitatana na amin'ny lafiny arabola na amin'ny lafiny siny dia afaka nitsinjaraina tao anatin'ireo mba isin'le hoe tamberina ndraikitra sy ny valim-babena fa zay le hoe zay lisany manahirana hoe satria fomba firesaka amin'ny politika sy ohatrany hoe entina anakiviana ny olo-pirenena iravoravo tanana matetika ny firesana hoe tsy na iza mpitondreo tsy mampiova miditra ny anaty vilaninay fa tena io rehefa hoe arahana amin'ny asipirena sy tena arahana ny raha-pirenena sy jerena ny fanapaha-kevitra sy ny fomba mpifita tanana tena misy fiantraikany be amin'ny hoe raha-pirenena ny fahaiza mitantana na tsy fahaiza mitantana ataon'ny mpitondra anankiray tsy eto amintsika rery misy hoe olana samy hafa ohatra